Nanomboana nitrangana tsy fandriam-pahalemana sy ny fitohanana ny fifamoivoizana eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina amin'izao fotoana izao. Toerana maro no norakofana caméra de surveillance raha nambarany ministera tompon'andraikitra tamin'ity androany ity. Tanjona ao anatin'izay ny andrindrana ny lafin'ny fifamoivoizana sy hanaramaso ny asan-jiolahy izay isany manjaka eto an-drenivohitra ihany koa amin'izao akatoko ny fety izao. Daniela Mino Artso. Nametrahana caméra de surveillance misy 200 ireo toerana misy 300 eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina raha nambarany tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka, fiara-miasan'ny ministeran'ny positra sy ny fifandraisan-davitra ary ny Aitao Arakajy Mirindra amin'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka ampiasana amin'ny fifamoivoizana sy ny tsy fandriam-pahalemana raha ny fanazavana. Betsaka ny tombony azo eo alohan'ny fifandonana famoivoizana ataontsika izany izay apalefaka ireny tohana ny embouteillage reny. Eo ny amin'ny resaka filaminam-bahoaka afaka jerevantsika daholo ankehitriny ny tena zavatra nitranga teny atoerana aloha na andritra ary avy eo raha nisy trangan-javatra mety niseho teto Antananarivo. Ankoatra ireo mpitandro ny filaminana isana ny fanaramaso amin'ny alalan'ireo fitaovana mandray anjara amin'ny famahana ny lafin'ny teknika ny avy eo anivon'ny ministeran'ny fampiroboroboana sy ny fanovana ny Aitao Arakajy Mirindra, ny positra ary ny fifandraisan-davitra. Tsy aminay dia resaka teknika raha ohatra manana olana teknika zareo dia misy ekipa eto anivon'ny ministera zany manao support na niveau 2 na niveau 3 fa ao anatin'izany moa misy fantatsika fa volana vitsivitsy dia nisy décret nivoaka nametrahana ny unité de gouvernance digitale UGD. Dia UGD zany techniquement no manampy ny ministera rehetra indrindra moa zany eto amin'ny filaminam-bahoaka mitantana techniquement ny gestion infrastructure technique rehetrarehetra. Totosa androany tetsy andotam-penaka ny fametrahana sy ny famindrana ny fitantanana ireo teknôlôjia avolenta toy ny caméra, radio, ny pilona sy ny maro hafa natolotra ny teo anivon'ny ministeran'ny positra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny Aitao Arakajy Mirindra ho an'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka. Andrasan'ny mponina ny fiovana eo amin'ny andavanandrom-piainan'izy ireo vokatry ity fiara-miasa eo amin'ny ministera Rodota ity.